fa mana ny olam-bahoaka aso izao no takina amintsika fa tsy vava sy tabataba fotsiny hoy ny député Fidèle Razarapiera. Fafana maneho hevitra fanenjena ny setriny hoy professeur Ralston Roger. Fisamborana mpanolotsain'ny tanàna tsy ara-drariny naratra izy menada apetraka ny fitoriana ireo olom-panjakana nandony baigna. Faltafaraka aminao indray tompo-kilasy tongo vavy amin'ity sabotsy 20 septambra 2022 ity. Tonga soana ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary manasanao ampanajana tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany tsy azo ekenina intsony ny zava-misy eto Madagasikara ataon'izao mpitondra fanjakana izao ho ny teo anivon'ny firaisankina androany. Tsy tokony hisy intsony andraso ho fijoroana ho an'ny vahoaka sy ny firenena fotoana izao ary tohizana ny tolona hoy ny fanamafisany tatim-baovao ny Germain Mejanary sy Taiziny. Tsy fahanaran-dalàna erisetra didiko fe lehibe santionany amin'ny zava-misy manjon'ny malagasy sy ny firenena ireo amin'izao fotoana. Profo mitohoka amin'ny tendany ny zavantranga omaly dia ny fisamborana anki-herisetra natao an'ireo mpanolontsaina izay nangataka alalana anaoetsika ho fitakina ny zofototra amin'ny jirosorano ho an'ny vahoaka malagasy. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy andraisana andraikitra sy ijoroana hoy ny teo anivon'ny firaisankina. Satria tonga ny fotoana izay tsy maintsy andraisantsika andraikitra, andraisantsika ny fanapaha-kevitra marina mihitsy fa mijaly fadiran'ovana vahoaka ny mpitarika azo ny fandrahonana lava zao sy ny fampahororiana sy ny fampijaliana. Reto izahay miaraka amin'reto mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo reto, miaraka amin'reto solombavam-bahoaka reto ary miaraka amin'reto mpiara-tolona sy mpikambana ao anatin'ny firaisankina. Fa tena fampirorona, fampijaliana, tsy fanarahan-dalàna ary tena fanaovana fotsiny ny didin'ny Besandra reto. Tsy raharandra tsony zany hoe lalam-panorenana zany. Tsy raharandra tsony zany hoe lalàna velona tokony sitrahany vahoaka malagasy zany. Tsy mendrika ny vahoaka malagasy ty. Tsy aintsony na tsy fahalalana ny andraikitra sy ny asany mahafiloam-pirenena na fanahinina ny zava-misy eto Madagasikara izao hoy ny fanamafisana. Isy ny taratasy alefa any amin'ny fivoriam-ben'ny ONU izay tanteraina amin'izao fotoana mba ampafantarana ireo mpivory ny zava-misy eto Madagasikara. Ifandimby teny eo reo filohan'ny repoblika rehetrarehetra reo na reo misolo tena azy prime ministre na zay misolo tena azy na ministre ndrarambahiny dia reto aby ny verimberina zany andraikiny zany. Voalohany indrindra miaro ny vahoaka ao aminy izy, zay ny asany. Ninninona zavatra manjo ny vahoaka na misy makan-keriny dia tsy maintsy miteny ny filohan'ny repoblika hoe tsy mety zao ataonareo zao makan-keriny manao kidina pinina na misy mampijaly azy any na misy mampahory azy any firenena anankiray dia tsy maintsy mamonjy an'izay izy. Faharoa, miaro ny tanindrazana na ny territoire. Raha misy tady aka ny tany na amin'ny fomba ahoana dia tsy maintsy mitsangana mijoro ny filohan'ny repoblika milaza hoe tsy mety zao ataonareo zao fa maninona nalaina ny taniny. Ary fahatelo farany ny asan'ny filohan'ny repoblika dia miaro ny devise na ny vola vahiny ao aminy mba tsy hitotongana, mba tsy ho lasa vola boatra sanatria dia tsisy asiny intsony ilay firenena. Mifanipaka amin'ireo teboka telo izay andraikitra sy asa mahafiloam-pirenena ny zava-misy iainan'ny malagasy eto ho hiatrany ny teo anivon'ny firaisankina. Ny arena variboba sy mivoaka antsokosoko, ny tsy fahanaran-dalàna mangany fotsiny ho hiatrany ny fanazavana. Ka asana tsy fahalalàna ny responsabilitény sy ny rôle azonina. Avero tsara ny responsabilitén'ny président de république sy ny rôle misy azy. Samihafa zay na tsy fahalalàna na tsy fahaizana na fanahinina koa. Satria dia mijery fotsiny izy hoe dia maninona reto izy menada reto nisy naka nikidina be satria ny akanjony tsy manao fanamina izy, le olona nisambotra azy dia nijery fotsiny. Tsy nanao fanambarana izy, mbola veriko ihany. Fa maly nanomboka tamin'ny 12 aho no mifampiresaka tamin'ny dralatan'i New York. Dia hoe mba ameo ny fiovan'ny toedra rany Madagasikara fa tena tsy mety zao. Ny antony tao amin'ny Sadeka hoe zao ny zavatra misy aty Madagasikara nefa izay aty no chairperson Sadeka ka mba tsara ihany nampatsahivon'ireo izy dia samy miara-mijery reo izy fa hitanay amin'ny Facebook daholo ny zavatra mitranga. Dia nampalelo ny zavatra mitranga omaly. Fa tsisy niary mihitsy reo izy menadary eo nefa tena
olom-boafidy izy ireo olona manana ny ndraikitra zay natokisa mivoaka taminy ary ny zavatra nataony tsy hoe sanatryaviny vavy izy nda hitondra olona nda irotaka fa anatitra n'le fanangatahana fotsiny agnataka alalana izy hoe mba afaka aneony etaetam-bahoaka fa tsisy rano tsisy jiro. Mitony itolony ho iantrany ny firaisan-kinana na mafy zo fototra no takiana ary tombotsoan'ny vahoaka malagasy rehetra izany hoy ny fanazavana. Efa lasa io raha ohatra moa hoe misy mazika rehetra daholo ny jiro dia tsy matsaka tsony ny olona tsy feny bidon jaune diso kosa ny fanoerana raha mbola zany no takiana fa raha mbola tsy misy vahaolana eo fa araky ny lazain'le député le sénateur anankiray hoe ka efa misy vinavina ao ohatrany hoe voamaly zareo tonga teo zavatra natao ary tsy nataony tsy nitoiziny dia androany izy andeha anatsikeliko fotsiny hoe efa milamina dao ny planinina na inona tsisy olona bady eto akory. Raha tsy ahivina dia efa nisy ihany koa ny antso izay nataony ny solombavambahoaka gasikara fenosoa ny anoizana ny tolona ny alakamisy ho avy izao araky ny daty efa napetraka ireo mpanolotsaina telo mianada ireo fitakiana jiro sy rano mba homendrika ny vahoaka malagasy no antony lahetsika raha tsy ahivina trany andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Manoloana indrindra izao raharam-pirenena izao ho de nandefa taratasy misokatra any amin'ny fivorimbeny firenena mikambana ny ONU ny teo anivon'ny firaisan-kina teboka maro no voaresaka ao anatin'ity taratasy ity toy ny fandikana ny lalam-panorenana ary ny fanitsakitsahana ireo zo fototra tokony hosotrany vahoaka malagasy ny antsipirian'izay. Fotoana ahafahan'ny vahoaka malagasy mampafantatra ny zava-misy eto amintsika amin'ireo firenendehibe any ivelany amin'izao ankatoky ny fivoriam-be ny firenena mikambana izao tsy fanalambaraka ny firenena fa mba ahafahany fianakaviam-be iraisam-pirenena mahafantatra ny tena zava-misy eto amintsika satria betsaka amin'ireo firenena ireo no mpiara-miombonatoka amin'ny Madagasikara izany raha teo no ao anatin'ny taratasy nalefa any ivelany io teboka maro no voaresaka ao anatin'ny taratasy ka isan'izany ny tsy fanarandalana ny fanitsakitsahana ny zo fototra ary ny fikasana andikana lalam-pandrenany izay ho ataon'ny mpitondra ankehitriny novakina ampahibe maso ho fantatra rehetra izany androany. Alors que le président malgache Andry Rajoelina s'apprête à prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, l'ancien président Marc Ravalomanana appelle l'ONU à se mobiliser face à ce qu'il décrit comme une dangereuse dérive autoritaire dans le pays. Le peuple malgache n'a pas besoin de nouveaux prisonniers politiques, il a besoin de lumière, d'eau et de liberté, déclare l'ancien président Marc Ravalomanana dans un message adressé au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Il pointe une situation alarmante sur le terrain. Coupure d'électricité quotidienne et pénurie chronique d'eau affectant les foyers, les hôpitaux et les écoles. Pauvreté massive avec plus de 75% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Durcissement de la répression marqué par l'arrestation récente de 2 conseillers municipaux d'Antananarivo, Mme Clémence Raarnirine et M. Alban Rakotoarsou Dibaba, pour avoir relayé la voix de citoyens épuisés. Accord opaque avec des opérateurs étrangers sur les terres rares, les concessions minières et les infrastructures portuaires, fragilisant la souveraineté nationale et la stabilité régionale. Ces derniers mois, des manifestations pacifiques organisées à Antananarivo, Thomas, Mfianarantsoa et Mirtsiatusk ont été systématiquement dispersées par la force avec violence et arrestations arbitraires. Marc Ravalomanana alerte. Le projet de modification de la Constitution pour permettre un 3e mandat présidentiel risque de provoquer un embrasement social, une répression accrue et une instabilité régionale dans l'océan Indien. Il appelle les Nations unies à envoyer un signal clair et fort. Défendre la Constitution et le principe de limitation des mandats. Protéger la liberté d'expression, la liberté de la presse et le droit de manifester pacifiquement. Encourager un dialogue politique inclusif. Garantir la transparence des contrats stratégiques nationaux.
mijany eo amin'izay vaovao izay ihany tonga nametraka fitoriana tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana anosy ny atoandro teo ireo mpanolotsainy tanàna avy amin'ny fanoherana nanotrina azy ireo tamin'izany ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina nandritra izany no namantarana fa nitondra tsy fahasalamana ho an'ny Clément Sarary Nirina sy Babara Kotoarso ny fisamborana ankeriny sy herisetra nataon'ireo nisambotra azy ireo na dia izany aza dia afatra napetraka ny fitohizan'ny tolona sy ny fijoroana atrany. Germain Omezanary taizina trano mitatitra ny antsipirim-baovao. Raha nita teny Ankanja dia olona tsy nanao fanamina no tonga ny sambotra ny mpanolotsaina vaofidim-bahoaka tetsy Analakely Omaly. Tsy nisy taratasy fanapahan-kevitry ny fitsarana naseho, tsy nisy fanazavana mazava no mena, ary tamin'ny fiara tsy mitondra takela-panjakana no nitondrana azy ireo avy hatrany. Tsy fantatra mazava ary hatreto raha tena mpitandro ny filaminana ara-dalàna ireo olona ny sambotra. Fantatra amin'izao fa nandritra io fisamborana io dia nisy herisetra ara-batana natao tamin'izy ireo, ka vokatra izany dia naratra izy ireo ka voatery mitsabo-teny. Tsy vitan'izay fa nokiazan'ireo ny sambotra ny fitaovana manokan'izy ireo toy ny finday. Hatreto anefa dia tsy mbola nahazo valiteny mazava izy ireo mikasika ny antony hitazonana izany. Satria amin'izao fotoana izao dia mbola manaraka fitsaboan-tena zany satria voadona mafy tamin'ny fomba ny samborana azy tsy ara-dalàna izy menada. Sasany voadona any amin'ny lohany izay mbola misy fanahitainana, any amin'ny tratrany aty amin'ny kotiny aty zany mangamangana ihany koa impanolotsaina anankiray ary tsy dia afaka mandeha amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay dia efa fantatsika zany fanapahan-kevitra ny raisiny tato amin'ny fitsarana amina sous contrôle judiciaire ho azy menada, mpanolotsaina menada. Na zany aza nefa misy fitaovana zay an'ny mpanolotsaina raha Kotoarso Faniry Alban na Ibaba zany telefônina miisa 3 zay nogiazany teo anivon'ny mpitandro ny filaminana izany. Manoloana ireo zavatra nitranga ireo dia nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana anosy ry zareo mpanolotsaina androany. Ny fitoriana dia plainte contre X sy fitoriana tompona andraiky mpanjakana ambony izay tafiditra tao anatiny ity raharaha ity. Fitoriana zay contre zany ny filan-kevitra munisipaly na Antananarivo noho ny tsy fiarovana mpanolotsaina ny tanàna 3 natao samy dokotra teo am-panatanterahana ny asana. Fitoriana contre ihany koa sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie sy ny filaminana anatiny satria ny zaraina roa izy roa Omaly, ny ray ny Antoby Akadalalana, ny ray tao Anosy tao Ambese. Eo ihany koa ny fitoriana plainte contre X izay vatan-dehilahy maromaro gros bras sambotra azy ireo fa misy larina fiarakodia miparitaka any tambazotra sosialy ihany. Ary plainte contre X ihany koa izay misy nanome baiko sy toromatika zany. Tsy tafapetraka ity fitoriana ity noho ny filazany teo anivon'ny fitsarana fa tsy misy mpitsara afaka mandray izany androany. Teny izay mampametra-panontaniana hoy izy ireo ny amin'ny andraikitry ny mpiandrarà eo anivon'ny fitsarana. Tsy maintsy irosona ny fametrahana izany na oviana no isy mpitsara ao hoy ny fanamafisana. Ankoatra izay dia nanamafy ireo mpanolotsaina fa mitoy ny tolona. Fa ho an'ny fandaminana ho amin'ny ho avy ho fantatsika ihany ny toy an'izany satria efa raharaha-pirenena izy ity ary andraikitry ny rehetra fa tsy mijanona eo amin'ireo mpanolotsaina intsony. Araky ny lalàna laharana fa 7 tsipika aotra 430 momba ny fitsipika mikasika ny fisamborana sy ny fepetra ara-dalàna momba ny fahalalàna manokana eto Madagasikara dia voarara ny lalàna tanteraka ny fisamborana tsy ara-dalàna. Ny andininy fahasivy amin'io lalàna io dia mamaritra mazava fa tsy azo samborana ny olom-pirenena raha tsy misy baiko manokana avy amin'ny manam-pahefana ara-dalàna na tratra ambody omby nanao eloka bevava. Ankoatra izany, ny lalam-pandrenana malagasy eo amin'ny andininy 12 dia miantoka ny fahafahana sy ny fiarovana manokana amin'ny tsirairay amin'ny herisetra sy ny fanagadrana tsy ara-dalàna. Andrasana ny toyny. Aok'izay ny baiko tokony rotsaka ankianjy isika rehetra rehefa mahafantatra fa tena misy olana sy mararimarina ny malagasy sy ny firenena ho ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera androany. Tsy ny tambazotra antserasera no tokony anapa-kevitra ahafana mitondra fanovana sy fiovana fa ny teny herana ho an'ny rehetra. Manana fitsipika ny antokontsika i Madagasikara sy ny firaisan-kina ka miaingy amin'izay no andraisana fanapa-kevitra rehefa misy ny tranga miseho hoy ny fanazavana.
ny mpitondra fanjakana ankehitrindry no mitondra ny firenena amin'ny alalan'ny tambajotra serasera Facebook antoko samy miaina anaty fitsipika ireo mivondrana ao anatin'ny firaisankina noho izany miandry ireo toromarika vao manapa-kevitra fa tsy noho ny feo ao amin'io tambajotra serasera io hoy ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera. Betsaka hoy izy ny naneo sy nilaza omaly nanontany hoe aiza ireo solombavambahoaka ka mila ahitsy izay fomba fijery izay satria firenena no resaka ka tsy azo atrehina amina fanapahan-kevitra kitaitaitra. Ny mpitondra fanjakana Facebook fa mpanao politika tsy manao politika amin'ny Facebook. Zay zany le précision entiko. Nitranga ny fisamborana ny président Alban sy ny mpanolontsaina Clémence de miakatra ny Facebook. De miteny zany le olona rehefa aveo ary tsy tokony tafiditra amin'izay tsika le mpanao politika zany rehefa nety fanoerana ny pomba ny fanoerana zany hoe fa aiza le olom-boafidina Antananarivo aiza ny zao tadidio fa antoko zahay rafitra zany ny antoko misy anay ohatra na zao tiako Madagasikara fa misy antoko hafa ohatra ny président Alban zao APM de misy tsara tahafina de misy prositeny. Raha misy zavatra mitranga zany izahay ireo de voafeo anaty vovonana firaisakina de tsisy olona mandeha mitsolatsolana miteniteny zany daholo fa hiteny daholo ve zany mianakavy ao anatina zavatra anankiray mitranga fa misy fandaminana misy pitarika ny vovonana misy pitarika ny antoko de miandry direktiva avy any zany de rehefa mame direktiva zany ny pitarika de ino no arahanay tsiraray ao anatin'le izy ka tsy hoe raha tsy miteny zany le solombavambahoaka na tsy miteny ny olom-boafidy hafa na mpanao politika de ohatrany hoe tsy mirarahan'le zavatra tsy zay no izy fa mifampiantso de manontany hoe inona ny direktiva de zay no natonga ty fivoriana Ramaray ty efa nafantatra an'izay omaly daholo zay rehetra hoe raha pitso amin'ny folo sasantsika no miaraka mivory de mandinika an'le izy fa tsisy miteniteny foana zany hoe miteny amin'ny anarany manokana any satria zay vovonana de zay anatina antoko tsy ohatra amin'ny fanjakantsika ka hoe tsy zavatra mandeha any amin'ny Facebook ny hitondrana fanjakana ka hoe any amin'ny Facebook koa ny hitondrana ny antoko politika fa ny antoko politika misy fitsipika de manaja ny discipline ny antoko ny tsiraray de manaraka amin'ny fandaminana ny antoko misy vovonana de manaraka amin'ny fandaminana ny vovonana zay zany atsipiko zay fa tsy mila taitaitra zany hoe raha misy zavatra de ohatrany atao Facebook lasa samby hiteny daholo tsika mianakavy de tsisy hevitra anankiray mivoaka fa samy miteny izay fantany. Ankoatr'izay nitondra ny heviny momba ny famporisihana amin'ny alalan'ny Facebook ihany koa ity solombavambahoaka ity. Tsy tokony hifanome baiko fotsiny isika manoloana ny zavamisy fa mila mandray andraikitra raha tena tia tanindrazana marina hoy ny fanamafisana. Za d'accord mihitsy nareo any ampitan-dranomasina manaraka ny rahapirenena eto fa le mibaiko an'le aty Madagasikara mba ok'izay raha ohatra ka vitanareo izy de tongavanareo de aty de ataovy ary mba jerevana le zavatra ataonareo fa ohatrany hoe tsy eto zay maheno anareo le miteny avy any manaovinareo an'izao fa raha ohatra ka hitanareo hoe tsy manao zay de tongava ry ty de ataovy zay fitsiny zany président zany tsy contre anareo manampy anay aty amin'ny tola zay atao ary zay eto fa aza baikonareo avy any zay fa mba mahafantatra ny tokony ataona ty ary zay miaina an'lizy aty nareo koa zavatra apitaina amin'ny alalana sary sy feo ny hitanareo na amina antso atarby fa raha ohatra nareo sur place no miteny anay de marina zany fa raha ohatra moa nareo te andray anjara tonga fa raisina tanandrozanga nareo de miaraka eto tsika. Nanamafetrany Fidèle Razarapiera fa mitaky fanovana goavana ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Mila tonga saina sy miara-mirona amin'izay hevitra izay aloha ny malagasy rehetra eto an-tanindrazana miaina sy miaritra ary mizioga ny zavamisy ataon'ireo mpitondra fanjakana izay vao ho teraka ny fanovana eto. Betsaka no efa tonga saina saingy takina ny fandraisana andraikitra. Makasika ny raharam-pirenena izay ihany tokony hanome fahafahana mitovy amin'ny fanehoan-kevitra ho an'ny rehetra na pomba na mpanohitra na fiarahamonim-pirenena araka ny lalàna ny fitondrana raha tena demokraty. Tombony ho an'ny mpitondra izany satria manampy azy halala ny tena zavamisy sy ny lanja ny fanohanana avy amin'ny vahoaka. Saingy araka ny fanamarian'ny profesora Ralson Roger de lasa misy mizana tsindrinila ny fahafahana maneho hevitra ankehitriny eto Madagasikara. Voasakana sy voentsika rehefa avy amin'ny fanoerana no maneho hevitra na ihany koa raha vao tsy miombon-kevitra amin'ny mpitondra fanjakana. Narcisse Karazafy, mbola avatsara.
raha tena demokratika marina ny mpitondra dia tsy maintsy manome fahafahana malalaka ho an'ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka na pomba na mpanohitra aneo hevitra araka ny lalàna sy ny rafitra mifeny firenena fanajana fototra ny rafim-panjakana demokratika izany ary manam-pirofo ny fahamatoran'ny mpitondra amin'ny fomba fitantana ny firenena tombony lehibe ho an'ny fitondrana ny fanomezana fahafahana maneo hevitra satria amin'izay fotoan'izay dia hita mazava eo amasony rehetra hoe iza no manana ny lanjany sy ny fanohanana avy amin'ny vahoaka manokatra ny masony mpitondra izany ahafahany mandanja lanja ny zava-misy marina ka tsy hiankina fotsiny amin'ny filazana sy ny fanambaran'ireo manodidina ny mpitondra fa paradisa eto Madagasikara noho izany zava-dehibe ny famelana malalaka ny olona aneo hevitra sy ny hetsika ampilaminana tokony mazava tsara fa tsy fahavalon'ny fitondrana ny fanehoan-kevitra fa ao anatin'ny rafitra demokratika no hijoroany hoy ny profesora Ralson Roger. Avy alohan'ny olona no fanehoan-kevitra eny an-dalambe. Avy alohan'ny olona hoe faritana miala eto katria ary zay aloha ilahatra na mpanohatra na mpanohana ny fitondrana hitantsika eo izy ny tena akaiky ny vahoaka zay ny tena fasahina asay hoe tena demokraty nareo mangataka zay alarana aminareo dia avy aloha zay ilahatra fa ny asanareo aro maso zay manono zany arovanareo zany zay mba tsy hidirana ny mpanakorotana vitany indray dia alefaso ndraiky io ny mpanorona fitondrana ampiseho zany hitany vahoaka amin'izay fotoan'izay hoe iza tokoa ny tena arahan'ny olona ary amin'izay fotoan'izay keo ne tombotsoan'ny fitondrana ne zany satria hita mpitondra amin'izay tena tsy tian'ny olona tokoa sika fa tena tokony tonga saintsika zala fa tojareo reto olona mpanohitra atsika ny tena betsaka tombotsoa azy zany fa tsy haino lava ny teninao mpandoka lava na amin'ny ao fitondrana koa ary le mena ndraikitra préfet sy ny namany reny lasa tsy manao ny asantsony izy tsy manao ny asantsony izy fa lasa manohana fitondrana ny farany tokony tsy momba na tsy momba ny areo sika zay no tenenay foana hoe ko satria zareo fa tsy mamoaka ny demokrasia anjaka eto Madagasikara farafaratsiny meo alalan'ny olona ilahatra lasa mizanatsindry ny ila ho ihatra ny fanehoan-kevitra ny fahafahana maneho hevitra ka rehefa avy amin'ny fitondrana dia mahazo alalana soma tsara rehefa avy amin'ny fanoherana kosa dia lazaina trano fa misy ambadika politika belaka eto zany zay dia mametraka mihitsy hoe teny mbola fotoana teny mbola tsy tara dia hovay zany ny fihetsikareo fa ianareo no tratrafarany eo zareo ane mandray roplanina dia lasa fianareo no tratrafarany eo ka mba raisotra ny zokiray mandray zay mananatra hovay fihetsikareo tompony draikitra reo mba aseho mihitsy mba hoe nianatra teny amin'ny naminareo momba ny eto hoe fiarovana ny vahoaka sy loko hoe fitantanana ny tanàna ary eto dia mametraka amina andriamatoa préfet gagabe raha tsy hainao dikany hoe politika tokony nampianarina anareo zany ny atao hoe politika avy amin'ny teny hoe polisy dikany polisy hoe fitantanana tanàna fitantanana zavatra zany ka raha syndikany manao politika izy zany atao hoe politika salariale raha izay manao politika dia politika anasoavana firenena mpanao politika dia ianareo zao manao politika koa satria nareo politika fiarovana ny firenena politique de sécurisation politique edolo io na misakafo ary sika dia manao politika rehefa miteny hoe inona no haniko aloha ty sa ty paikady zany dia fa politika zany ka aza tenenina lava le hoe tsisy resaka politika fa manao politika na hainao io ary ianao misakana ny olona io politique de sécurisation le ataonao atreto tsy hitantaratra intsony ny mahatany demokratika any Madagasikara raha ny fanazavana trano satria vao ny alarobia no nosakanana ny hetsika no kasainy solombavam-bahoaka narivony Mamoatao teny Meritsy Atosika ary vao omaly no nisy ny fisamborana n'ireo mpanolosaina munisipaly Menada teny Analakely hetsika roa ny antsona ireo tompon'andraikitra manoloana ny jaly ny jiro sy ny rano izay tapaka lava manerana ny Madagasikara.
matahotra maneho hevitra ampahibe maso ny vahoaka amin'ny malagasy fa ny anaty tambazotra antserasera no mitabataba ny maro. Misy fizarazara-kevitra eo amin'ireo pomba ny fitondrana izay afaka amin'ny teny malalaka sy ireo avy amin'ny fanoherana izay matetika hiara ny fanenjehana. Ankoatra izany, maro ihany koa ireo malagasy manana hevitra manokana nefa tsy samy teny noho ny tahotra lalina vokatry ny toetra raha misy hoy Gotliba Randriamasinoro. Tadibavaony Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara trany. Miariary ny fisian'ny tahotra lalina ao anatin'ny vahoaka rehefa resaka fanehoan-kevitra eto Madagasikara na dia eo aza ny fisian'ny sehatra malalaka toy ny tambazotra tserasera dia lasa voafetra ho an'ny fanehoan-kevitra virtualy fotsiny sisa ho an'ny ankamaroany ireo olom-pirenena. Any ka rehefa mitodika amin'ny fandraisana andraikitra mivantana dia mivangongo ny tahotra. Mizara sokajy telo mazava ny malagasy amin'izao fotoana ao ireo pomba ny fitondrana izay afaka maneho hevitra ny kalalahana, eo kosa ny avy amin'ny fanoherana izay matetika hiaran'ny fanenjehana, ny fisamborana na fandrahonana rehefa miteny ampahibe maso ary farany ireo vahoaka tsy anaty antoko politika na firehana manokana kanefa manana hevitra na fanakianana saingy misalasala sy voabahan'ny tahotra anambara izany ampahibe maso hoy Gotliba Randriamasinoro. Satria raha ohatra zahay zao dia miteny azy zany tsisy hoe manaka ny eto akory fa ilay fihetsika any ankoatra ny fahenona ny zavatra lazain'ny olona mpaneho hevitra mitsapo hoe misy ahiahy. Le izy manko le resaka fanehoan-kevitra raha ohatra amin'ny olombelona tsotra dia afaka fanao totoa ndray tsika sy ianao rehefa tsy mifakazo ny resaka hoe fanao fotoana fa le izy tsy maintsy misy any amin'ny resaka hoe ny fanjakana mpitandro ny filaminana ny hainao manjery ny sazy sy ny fisamborana maro samihafa izay iainantsika foana zany isan'andro. Ny olana zany dia ity hoe tsy ny famarafara mihitsy le firenena fa tao anatin'ny fitohizana amin'ny lafiny ara-politika dia misy ahiahy foana izay mitondra ny lohateny hoe tahotra, mitondra ny lohateny hoe valifaty, mitondra ny lohateny hoe romoromo, mitondra ny lohateny hoe tsy fankazoan-kevitra sy hahabon'ny fanehoan-kevitra eo amin'ny mpiaino sy ny mpaneho hevitra. Raha resaka ara-politika tsotra dia izao misy hoe fanjakana eto dia hoe momba fanjakana, dia misy hoe manohitra eto dia momba mpanohitra, fa ao ampovoany eo misy bika be fen'olona ao dia lasa le olona le tsotra miresaka tsotra no lasa misy ahiahy dia inona ny vokany. Tsy aneho hevitra koa le olona matahotra ny matahotra nge normal. Raha ohatra ianao ka aneho hevitra somary manohitra hoe nany sasany ka mety ho voasambotra ianao na mety ho voataro, matahotra ka tsy azo atao mihitsy ny teny an'izany hoe mitandrisaina daholo ny 91, ny 2001, ny Nepal sy ny sisa. Tsy ramory zany resaka ka resaka fa Madagasikara ohatra champion na Facebook fa raha resaka hoe fahasahina matahotra ny io tahotra be loatra amin'ny fanehoan-kevitra io no zary lasa sakana lehibe amin'ny fivoaran'ny demokrasia eto amin'ny firenena raha ny fanazavany hatrany. Lafimbavao afa tanteraka kosa indray tato anatin'ny telo taona farany ny paritaka sy aparitaka ny sary sy horonan-tsary mamofady ataon'ireo mpanakanto sasantsasany izay vetry ny maro ho fitediavana buzz amin'ny tambazotra antserasera. Vokatry ny tsy fampeny fanabeazana ara-tsaina sy ara-kolotsaina zany ka tokony isy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ray aman-dreny sy ireo manampahefana amin'ny fanaraha-maso ny votoaty sy ny fitondran-tena ho ny fanehoan-kevitra. Tsy tokony fankasitrahana aingana sy laza mandalo no tanjona fa ny fanehoana ny kolotsaina manabe sy manandratra amin'ny alalan'ny zavakanto hoy ny fanamafisana hoarantsika ny fanadihadiana makasika izay. Sesilany ny fanaparitahana sary sy horonan-tsary mamoafady ataon'ireo mpanakanto sasantsasany eto Madagasikara atao anatin'ny telo taona teny amin'ireo tambazotra antserasera na amin'ny sehatra hafa. Matetika dia rehefa misy lohahevitra na trangan-javatra mafampana eto amin'ny firenena dia mipoitra izy ireny mba hanodinana ny sain'ireo marivo salosana. Ambarany hafa koa anefa fa endrika fitadiavana buzz na azahoana laza aingana no antony famoahana ireny horonan-tsary na sary mamoafady ireny. Ao ireo milaza fa tsy fanahiniana fa sompatry ny hafa no mahatonga izany miparitaka. Profo mazava ireny fa tsy ampy ny fitaizana sy ny fanabeazana ara-tsaina natao tamin'ny mpanakanto sy ireo mpankafy hoy ny mpanakanto Gotliba Randriamasinoro. Tsy mijoro tsara intsony ny fototra ara-pahendrena sy ara-kolotsaina tokony hitondra laza sy voninahitra amin'ny maha-mpanakanto ka zary lasa fitaovana hoenty mitady fankasitrahana ny zavatra toy ireny. Raha tsy fanahiniana ho hiatran'ny fanehoan-kevitra dia mila andraisana fepetra ireo mamboly toe-tsaina manimba ny hafa toy ireny ary raha fanahiniana kosa dia midika izany fa ambany be ny lenta ny fanabeazana kapobeany eto amin'ny firenena na ny fianakaviana na ny fiarahamonina manodidina dia mahita sy mahalala ireny votoaty ireny avokoa.
raha ohatra zao resaka tao anatin'ny roa taona na telo taona isika dia matetika mifandray amin'ny zavatra intime le izy resaka somary vicieux vetaveta kely ohatra zany lay sary any izy ny tena hoe mirefotra be dia be ny eritreritra mandeha ao zany hoe sao dia fananina sy ny sisa ohatra zao tsika ao anatina resaka réseaux sociaux zay Facebook mihitsy no omeko za tsy miresaka Instagram tsy miresaka X any amin'ireny a ohatra ny to misy rindrina tsara rapahendrena kokoa zay mipetraka fa ty amin'ny Facebook ety a le tena efa lasa réseaux sociaux n'izao tontolo zao be le izy dia hitako hoe mora loatra ny fahakana fi amina zavatra manala-baraka sy atao hoe tsy misy fotony arana olombelona satria raha ohatra ka za zao miresaka oza hoe sarotra be ho an'le vahoaka ny mandohetra amin'izao satria tsy tena mazava ny resaka rahetra no ny antony rahalalàna sisisy dia eo ambanin'iny publication ataoko iny misy olona roapolo miresaka azy tsy azoko atao hoe tsy takatry ny olona iny fa raha ohatra etsakilany etsy a misy an'ilay tovavy miloko mahafinaritra nanao karaoke dia tonga dia telo rivo dia tonga dia fizarana misy ny atao hoe partage efa 400 rivo dia ny fijerena efa ho ataposisany efa kelikely satria nahoana le olona koa angamba hoe efa ambany dia ambany ny tahan'ny fialam-boly hanika mahafinaritra ny olona ny tahaka an'ireny nefa ny ratsy ao anatin'ilay izy dia zao ny fianakaviana ny ray tapo ny ray fiangonana ny ray fokotany mpiaramonina nge tondra faisana ihany ny roborobo ny fampiasana ny tambazotra tserasera nanomboka tamin'ny taona 2024 ny nakaty izany hoe taorian'ny fiparitana ny valanaretina covid-19 raha dika amin'ny fijery ivelany ny zavamisy dia tsikaritra fa tsy amin'ny fialamboly ny malagasy ho kosa Ilora Gasy créatrice de contenu eny anivony tambazotra ny tserasera lasa mionona fotsiny amin'ny zavatra hita anaty tambazotra ny akamaroan'ny malagasy vaolana araka izany fanaraha-maso avy amin'ny ray aman-dreny ho hiatran'ny fanazavana fa indrindra avy amin'ny tompona ndraikitra isan-tsokajiny mba hanisy arofanina ara-panabeazana ho an'ny tanora manoloana ny fampiasana ny tambazotra ny tserasera fa indrindra ny Facebook. Ny fiainan'ny olo-malaza sy ny artista ihany koa any no ahitantsika azy akaikikaiky kokoa indraindray koa mantsy na ny artista na izay misehatra ny anatin'ny tambazotra ohatran'ny hoe entan'le fitiavana n'le communauté na le mpanaraka dia lasa te hizara ny fiainanao manokana ao anatin'le izy ohatra hoe mampiseho ny sariny vady aman-janaka dia rehefa elaela tsy hita le vady ohatra na ohatrohatran'izany dia liana aveo le mpanaraka dia rehefa hitantaran'le vaovao amin'izay ohatra ny lalam-piainana rehetra moa zany hoe mety hoe misy hoe fisarahana misy hoe adiady sy ohatran'izany dia ohatra ny mijery film mihitsy ry zareo any anatin'ny tambazotra manaraka ny fiainana maika moa fa fiainan'olona tena misy ilay izy dia mahaliana ny rehetra miankina amin'ny tompona ndraikitra tsy maintsy mitodika any isika na dia hoe tsika ray aman-dreny ary ny tokony manao fanentanana voalohany aloha hoe tokony ampitoana aloha izay vao mikirakira ny tambazotra Facebook moa zany tena hoe malaza eto Madagasikara kanefa mety tsy ho vitany ray aman-dreny fotsiny no hanao ohatran'izay fa mitodika ihany koa ny mitompona ndraikitra sao dia mba afaka hoe isika no manisy karazana fenitra ahafahana manaparitaka an'ireny zavatra ireny any anatin'ny tambazotra Facebook. Ny Facebook aloha zany tena hoe malaza indrindra amintsika eto Madagasikara dia any aloha zany tena be mpampiasa dia anytsika no misehatra dia mahita ny zavatra rehetra no mahatonga an'le hoe masika kokoa arak'le nolazaiko teo aloha zany hoe mieritreritra hoe any ambadiky ny écran dia ohatrany hoe voaarony iny zany dia afaka teneninao daholo izay zavatra rehetra mandalo anatin'ny lohanao indrisy moa zany amin'izao fotoana izao koa misy an'ireny karazana compte verrouillé sy compte fake reny dia vao maika tena misy tena fankahalana mihitsy no aparitany any anatin'ny tambazotra. Ilaina araka izany ny fanabeazana mifototra amin'ny kolontsaina eo ihany koa ny tsy tokony hanaparitahana zavatra manala baraka ho fanarenana ny lanjan'ny maha-mpanakanto sy ny fiatraikany amin'ny tanora sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny tsy bezy fotsiny no tokony ho tanjona ahafahan'ny fampitaovana ara-tsaina sy ara-kolontsaina amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny zavakanto izay fototra hijoroan'ny mpanakanto ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Vaovao manodidina ny fahasalamana kosa indray ny fitakinany avancement fanajana tampikarama ary indrindra ny fampitsarana ny antsoizay sy ny faneriterena atao amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana no votoatin'ny fivorimbeny assemblée générale nataon'ireo fikambanana amin'ny triade vondrona iraisany syndicat misolotena ny mpiasan'ny fahasalamana manerana ny Madagasikara matsapa ihany koa ity vondrona ity fa tsy misy mandeha amin'ny tokony ho izy ny departementany fahasalamana. Germaine Mijanary, Taisnia. Efa antaonany maro
no ny andrasan'ireo mpiasan'ny fahasalamana ny avancement izay mifandray amin'ny fandrosoany asa sy ny karama mitombo ny elanelana eo amin'ny ezaka sy ny valaka sasarana raisin'ny mpiasa hoy ny triady vondrony syndika eo anivony ministera ny fahasalamana mbola olana tsy vaovao ihany koa ny resaka tampikarama na ny endamité izay fanampiana arabola tokony sitrahan'ireo mpiasa tsy azo ekena intsondry ny fanaovana tsinotsinona ireo mpiasa eo anivony ity ministera ity hoy ny triady ary zahay triady dia mahakasitraka an'izany caravane médicale zany fa ireny nefa dia zao no lazaiko anareo raha netiny teny formation sanitaire teny amin'ny district nisy ny spécialité nisy ny ophtalmologie nisy ny stomatologie nisy ny ORL tsy natao akory nge zany caravane zany tsy nandany vola tamin'izany tsika satria nohony tsy fahampiana sy tsy fahaizany tsy fahaizany sy tsy fitezan-draha sy tsy fitezan-draha raha teo anivony za fitantanana zany no nahatonga tsy maintsy hoe andoha nienjika fahasalamana irany amin'ity alalan'ny karavanina ty tsy ady amin'ny fanjakana ny tanjona fa fanotsiana sy fangatahana fanovana eo amin'ny fomba fiasa fitantanan'ny ministeran'ny fahasalamana izay ambaran'izy ireo fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy mbola tsy nandrenesana ikampifaliana teo anivon'ity ministera ity hatramin'izay na avy amin'ny vahoaka malagasy na avy amin'ireo mpiasa hoy ny fanamafisana tsy fahavalo mitondra fanjakana ny triady syndicale ary izay indrindra no anaovana antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny président de république amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta mba hijery sy iaino ny mpiasa amin'ny fahasalamana amin'ity tsy fetezan-javatra efa diso tafahoatra ao anatin'ny ministera amin'ny fahasalamana ity potika sy mikorontana tanteraka ny fitantanana ny rafi-pitantanana ao anatin'ny ministera amin'ny fahasalamana ankehitriny ary tsy mahava olana intsony ny mpitantana ao anatiny raha mpiasa roa alina aza tsy vita araka ny tokony ho izy ny fitantanana ahoana no ahafana miatrika ny filan'ny vahoaka malagasy manodidina ny 3 tapitrisa hoy ny sendika nametra-panontaniana ankehitriny moa dia malaza be lay politique générale de l'état manao hoe développement du capital humain na fampiroboroboana ny lafiny mahaolona ka zay mpiasan'ny fahasalamana roa alina zay ny fitambaran'ny médecin paramedy personnel administratif reo aza tsy vitan'ny ministera ny misahana ny mahaolona anay dia indrindra fa le vahoaka 3 tapitrisa apetrako amintsika ny fanontaniana tsy vitany hoe mpanatanteraka andraikitra araky ny asa fa andriankinan'ny fahasalaman'ny firenena ny mpiasan'ny fahasalamana raha tsy ajaina ny zony sy ny fahamendrehany dia tandindondozany ny rafitra iray manontolo tsy fiangaviana manokana fa fitakiana ara-dalàna miorina amin'ny zavamisy sy ny raro ny fangatan'izy ireo raha ny fanazavana atrandry fa nivoaka tamin'ny fanginany ary nitondra fanazavana makasika ny taniny Enilaniera ireo milaza ho tena tompotany tamin'izany no nitondran'izy ireo fanazavana makasika io tany ifandroritany io fanadidina maro ireo milaza fa tompony tany Enilaniera tsara sotra ka nisy eo fahitalavitra sy anaty tamazotra ny serasera nivoaka tamin'ny fanginany ireo olona milaza ho tena tompotany ka nitondra fanazavana mikasika izany saiviny fa tany amboalohany io tany io izay nitondra ny titre 2838 dia novidian'ny razambe anay tamin'ny compagnie coloniale de Madagasikara tamin'ny taona 750 ary niova ho titre numéro 750 asa izay antsoina hoe Anosilava tao aorinan'ny fanoratana azy teo anivon'ny sampandraraha amin'ny fananantany nataon'ny fanjakana malagasy exploitation ny apahan'io tany io izay mirefy 270 hektara tamin'ny taona 775 jona ka tafiditra tao anatin'ny titre numéro 375 hasy izay antsoina hoe Anosilava domaine nangataka ny amerenana ny taniny teny aminy teny amin'ny fitsarana izy ireo rehefa tsy tanteraky ny fanjakana ny votoatiny io expropriation io ka nahazo ny rariny izy ireo raha ny fanamafisana nahazo ny rariny teo anivon'ny fitsarana izahay ary dia nandidy ity farany ny amerenana manontolo ny apahan'ny taninay izay tafiditra ao anatin'ny titre numéro 375 hasy izay antsoina hoe Anosilava domaine io
ny taratasy ampelantanan'izy ireo ihany no manan-kery ny fanamafisana ary ireo izay nifanaraka tamin'ny ihany no tompon'io tany io taty aoriana noho izany dia nanambara izy ireo fa tompo tany ara-dalàna sy mananjoa ny lanera tsara sotra ity tany ity izay mahaberesaka ankehitriny ary mitarika fitakiana ataon'ireo mponina mety ho hiatrany mantsy ny fanotofana tambary ny lanera sy ny manodidina tao anatin'ny iray volana sy tapany efa mananika ny 7 hektara ny tany fambolena voatoditra atreto tsy fantatra mazava ny tena tompona ndraikitra sy ao ambadika ity raharaha ity antony takian'ireo tantsa ny ampitsarana ny tetikasa pejiny sosialy kosa indray amin'ny manimba ny fiainam-piaramonina sy manakana ny fandrosoana ratoeka reny ny tsy fampiny angovo sy ny herinaratra eto Madagasikara ny tetikasa avatsy ny UNV vola dia natao anna mpianarana sy anentanana ny tanora indrindra ny vehivavy amin'ny sehatry ny angovo azo avaozina sy ny teknika miaraka aminy manohanana sy mandrisika ny tetikasa ho an'ny tanora sady mampiroborobo ny fiara-miasa amin'ireo sampandrarany firenena mikambana Narcisse Karazafy mbola afa-tsara. Anisan'ny olana lehibe sedra ny mponina eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny tsy fahampian'ny angovo sy ny herinaratra miteraka fikorotana ny fiainam-piaramonina sy sakana amin'ny fandrosoana ratoekareny izany ny firosoana amin'ny fampiasana angovo azo avaozina no lalana tokana sy maharitra ho vahaolana manoloana izany maro amin'ny mponina no efa nanomboka mifindra tsikelikely amin'ny angovo azo avaozina noho ny tsy fahatokisana intsony ny herinaratra ary sy ny orinasa tokana eto amin'ny firenena saingy mbola lafo ho an'ny sarababem-bahoaka izany manana arena voajanahary betsaka azo anohanana io fiovany io i Madagasikara toy ny masoandro, ny rivotra, ny rano ary ny akora simika azo avaozina na dia mbola tsy tratra aza ny fenitra iraisampirenena amin'ny fampiarana azy dia efa misokatra amin'ny lalana makany amin'ny fanatsarana izany mialoha izany rehetra izany anefa ilaina ny fanofanana sy ny famoahana manam-pahaizana manokana amin'ny sehatry ny angovo azo avaozina hanampy antsika hiala tsikelikely amin'ny fiankinana amin'ny fahaiza-manaony avy any ivelany. Tsika aloha izao tena mbola hoe andalana mihitsiny ao anatin'izay hoe transition énergétique izay satria tsika izao tsika efa miara-mahita fa manana tsika barrage hydroélectrique manana ihany koa tsika ny panneau solaire reny parc solaire dia andalana le izy fa araky ny hitantsika ihany koa mbola tsy mahafeno totalité zany le izy mbola tsy tonga lafatra dia anisan'ny fanampiana ihany koa mba hafainganana moa zany dia ny famokarana teknisianina mahay mba tsy antso any ivelantsony isika fa hoe le tanora malagasy mihitsy no hiasa eto Madagasikara ho any Madagasikara ihany koa amin'ity sehatra ity dia mino fa ankizy ao anisany io ao nitondra anjara biriky amin'ity famahana ny olana misy eto amintsika ity amin'ny resaka herinaratra. Isy araka izany tetikasa Fab Lab en route natao ampianarana ny ankizy sy entina misintona ny sain'ny tanora indrindra ny vehivavy ho tia kokoa ny sehatra teknika sy ny sehatry ny angovo azo avaozina. Dia ny vahaolana hitako ny ity Fab Lab en route ity izany hoe tonga dia mampianatra n'ilay asa ho an'ny ankizy. Eto aloha dia mariako fa tsy asolo stage izy ity fa mba facilité kokoa ho an'ilay mpianatra tsy hoe tsy vaovao be amintsony izany ary mba tena hoe pratika ena ny zavatra nianarantany ampianarana dia eo ihany koa ny hoe vehivavy ny tenako na hitako hoe misy olana ihany amin'ny maha hoe vehivavy an'izay ao anatin'ny tontolo teknika dia anisany ny ao anatin'ilay izy moa nampiana hoe girl power mihitsy mba himotivena an'ireo vehivavy tahaka anahy ao amin'ilay domaine ary ihany koa amezana lanja kokoa hoe inona ny impactan'ireo vehivavy amin'ilay sehatry ny angovo azo avaozina na eto Madagasikara io na any ampitan-dranomasina. Ny anjery manontolo ny firenena mikambana na ny UNUV no mamatsy arabola ny tetikasa Fab Lab en route ity sampandraran'ny firenena mikambana ity izay manohana ny fivoaran'ny rafitra anatiny manamora ny fiara-miasa eo amin'ny sampana samihafa ao amin'ny UNU sy eo amin'ny firenena mikambana ary mampiroborobo ihany koa ny fiara miombonantoka stratéjika maneran-tany mizara fahalalana sy fahaizana amin'ny alalan'ny fanatotosana hetsika sy tetikasa iarahana. Ny anjara traikitra anay zany voalohany aloha nampanao ny formation anjareo
atao anatin'izay resaka énergie renouvelable zay renforcer ny capacité-any dia ny accompagner anazy nanangana an'ity projet ity dia ao anatin'izay koa no mifinancer mamatsiara-bola ny lancement ny projet Fab Lab ary mamatsy ihany koa amin'izay mbola mitohy amin'izay resaka renforcement de capacité izay sy manampy ny ampivelatra anazy eo amin'ny sehatra international kokoa satria ny Impulsoft dia firenena 7 misy azy eto Afrika sy Amérika Latine dia manampy azy amin'izay fivelarana ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay koa. Mandrisika fiala-miasa amin'ireo sampandrarany firenena mikambana maro hafa ny UNUV ary manohana ihany koa ireo tetikasa mitondra fampandrosoana indrindra ho an'ny tanora. Eo amin'ny pejiny sosialy izay ihany tao amin'ny komina Tanjombato no ivy ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana androany. Vahoaka maro no tonga nanatanteraka ny fanadiovana ny aingy teny amin'ny elakelan-trano ny maraina teo. Nanamafy kosa ny ben'ny tanàna fa tokony ho fahazarana isan'andro ny manao hetsika tahaka izao ho an'ny tsirairay avy. Fanadihadiana nataon'ny Germaine Menjanary eo amin'ny sariny Taiziniana. Ao anatin'ny fahadiovana no misy ny fahasalamana ary ao anatin'ny fahasalamana no miteraka fandrosoana hoy ny ben'ny tanàna Tanjombato. Raha nitondra teny tamin'ireo mponina sy mpiara-miombona ka tonga marobe nandritra ny hetsika ho fanadiovana ny tanàna androany. Nanomboka tamin'ny 9 maraina no efa nifamory teny amin'ny elakelan-trano arabe ary toerana be famoivozana ny mponina avy amin'ny fokotany isa tokony misy 5 izay mandrafitra ny commune nanatanteraka ity hetsika ity. Tsy nijanona teny anelakelan-trano nefa izany fa tonga hatrany amin'ny arabe ho an'ny lalam-pirenena faafito. Ankoatra ny fanadiovana dia nambaran'ny ben'ny tanàna ihany koa fa efa eo ampamolavolana tetikasa goavana ny commune fa nidinana fako ho lasa zavatra azo ampiasaina indray. Tetikasa izay tsy vitan'ny manadio fa manome lanjany fako mba ahatonga azy ho loharanon-karena vaovao ho iatrany ny ben'ny tanàna. Famadiana ny fako ho tonga loharanom-bola ho an'ny isa-tokantrano na ho an'ireo izay mpisehatra ao anatin'izany dia entanina satria ny vahoaka iray manontolo satria hivadika loharanom-bola ho an'ny tsirairay avy izy ireo. Ao no mety havadika zezika, ao no mety ny resaka plastika zay izay isan'ny commune Tanjombato sy ny orinasa SFOI izay amerina ny plastika azo ampiasaina indray mba ahafahana mamea asa na mamea zavatra anankiray avy amin'ny an'izany plastika afaka ampiasaina indray. Ny fanadiovana araka ny voalazako teo dia antoko ny fahasalamana ary ny fahasalamana no antoko ny fampandrosoana. Tsy misy olona salama na miaina ao anatin'ny fahalotona ka izy fampandrosoana ao amin'ny toerana anankiray ary nosafidin'ny ministera sy ny fanjakana ny commune Tanjombato mba hanehoana an'izany amin'izao andro anio izao. Ny fahadiovana dia tsy adidy natokana ho an'ny commune na ny ministera fa andraikitra iombona ny tsirairay. Raha manadio isika dia miaro tena, miaro ny hafa ary manangana tontolo iainana madio sy mahasalama ho an'ny taranaka faramandimby ho iatrany ny fanazavana. Reto vahoaka izay miara-dia amin'ny tena reto moa ankehitriny dia ato anatin'ny fokotany daholo ary antsitrapo tokoa ny atongavan'ny tsirairay eto satria ao anatin'ny tsirairay avy ilay finiavana te hanadio ary te hiaina amin'ny resaka fidiovana dia ampitiavana tao anatin'ny fanentanana dia ataoko hoe andro vitsy ary ny nanomanana azy dia tena ampitiavana ny atongavan'ireto vahoaka marobe reto izay vonona hiara isalahy, hiara ifanohana, hiara ifanampy ao anatin'ny fahadiovana izay. Tsy tokony ho androany fotsiny no manao tahaka izao ho ihany ny ben'ny tanàna. Tsy maintsy ho lasa fomba fiainana ny fahadiovana satria izay no antoka voalohany ho an'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fandrosoan'ny tanàna. Dia ny vaovao ihany koa tombokilasy tongovavy no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrahana fenenao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandry-pitafa ho amin'ny herinandro indray tombokilasy tongovavy. Veloma tompoko.